Miarahaba antsika rehetra indray ny tenako a. Ny ambassadeur-n'i Joshua sy Adia no mandroso atokantranosika indray ny amin'izao fotoana izao a. Tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny toy ny fampianarana indray a, larina fafito ny fampianarantsika androany. Manonona ny hatsaran'i Joshua amintsika tsika avy atokantrano ary mirary soatsika etra samotaina Joshua ihany koa ao anatin'izany rehetra izany. Ya dia mirary soatsika samotaina Joshua tonga eo amin'izao fampianarana izao tsika izay antsika mizam-boninahitra ny dada Malagasy sy Joshua. Miarahaba antsika rehetra zanak'Andriamanitra, miarahaba antsika vahiny maneran-tany izay efa manaraka ny fampianarana ao amin'ny YouTube Joshua TV ary ihany koa amin'ny site RTV Joshua. Manao ny hatsaran'i Joshua mitsika tsiray avy a. Avy hatrany tsika dia hivavaka indray hanaraka an'izao fampianarana larana fafito izao a. Hivavaka tsika ary. Sotra-petsaka dada Malayava. Noho ny amin'ny teninao sy ny hasoavanao indrindra dia tonga eto indray Ziadia, ambassadeur-nao, izay ny rahanao hitondra ny teny, hitondra ny fampianarana, andresy lahatra n'izao tontolo izao, andresy lahatra ilay olombelona rehetrarehetra izay nandefasanao ilay fanahinao, ilay fanahinao izay avy any amin'ny lanitra ny lanitra, nalefanao ho any amin'ny olombelona rehetra izay loharinao mba hahatonga azy ho velona ka haigaina miaraka aminao. Saingy indrisy fa izany fanahy izany dia tafasaraka taminao ary izay efa natafasaraka izay mihitsy no ny antsoantso hoe ny nofo ve no nanota dia izay fanahy avy any aminao kosa ny lasa ho atsipy any amin'ny fahaverezana ho any amin'ny elo. Izany antsoantso izany natonga anao tonga Joshua hamonjy ny olona, hamonjy an'ilay fanahy izay te hiverina ho any aminao, tsy ho an'ny Madagasikara irery fa ho an'izao tontolo izao, ho an'ny France, ho an'ny Angleterre, ho an'ny Amerikanina, ho an'ny Chine, ho an'ny Sinoa zany, ho an'izao tontolo izao izay tsy ho voatanisako eto. Misy fanahy maro izay tokony hiverina ho any aminao ary ireny izao antsoina amin'izao fampianarana izao hitodika ho any aminao. Dada Malayava, taio aza ny teny sy ny fampianarana mba tena hamerina ny sain'ny olona hiverina ho any aminao. Dada Malayava sy Joshua mamarivavaka manakariva. Ny ambassadeur-n'i Joshua sy Adia no mandroso atokantranosika ary mamerina ny fiarahabanantsika rehetra ato tokantrano samotainy Joshua daholo. Fampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Joshua izay toriany sy Adia izay vao tonga any amin'ny Joshua, satria efa ezantsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana. Efa miezaka mihitsy tsika hamonjy ny fanahin'ny olona, ataontsika hitan'ny Joshua mihitsy ny dada Yava zany. Efa miezaka mafy ny ambassadeur-n'i Joshua sy Adia sy ny zanak'Andriamanitra rehetra efa miara-miasa, miara-miady mafy hampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra izao, ho hitan'izao tontolo izao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanavotana ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ilay Andriamanitra mahery izay omena antsika rehetra manerana an'izao tontolo izao. Izay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona, satria olombelona moa no vonjena izao dia miraso anareo olombelona rehetra sy Adia, ambassadeur-n'i Joshua, tonga soa dia milantilanitra. Ny teny izany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny Joshua toriany sy Adia vao vonjy ianao. Fa magnina moa izany hoe tsy maintsy atao batisa ny Joshua ato amin'ny sy Adia, satria sy Adia no magnina moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'ny sy Adia no vao mety, satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy. Zay ny lalàna zany. Raha vakitsika eto amin'ny bokin'ny
Galatia 3:27 zay nitondrasantsika ny teny izy tomoko amitsika hoe rehefa anao batisa anao zany de tsy mety io azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao fa misy lalàna amin'ny fean'io sy miazonan'io misy lalàna amin'ny fean'io sy miazonan'io mba hetsika eny nga manosary teknisiana ka rehefa narimiko anareo fanitsina teo Galatia 3:7 andeha 7:20 tsika moa miezaka manao zavatra moa zany tena ho tsara foana afinahitra ny Eosoa ny voalohany indrindra zay nitondra ny famonjena ary afinahitra ihany koa ny olona zay mandre zany mbola sina fanitsina foana ihany izany azany Galatia 3:7 andeha 7:20 Galatia 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Eosoa de mitafy any Eosoa tena mbola tsy mety mihitsy le sary teknisiana fa tena reo mihitsy ny sina fanitsinana eny diaingana fa tsy mety io daoary zany hoe eto zany le lalàna de miteny mihitsy ny hoe fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Eosoa de mitafy any Eosoa ka nidika teny moa ty hoe na iza natao batisa ho an'ny zay voaositra satria le voaositra moa dika le Kristy io na izy nareo natao batisa tao amin'le voaositra de mitafy an'lay voaositra zay mety tsara izay zany hoe eto zany tsika de miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za ary ny soratra masina avy any amin'ny Eosoa le naniraka any teny hoe raha natao batisa tao amin'le voaositra ianao ka iza le voaositra ny arahanao raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesasy no nanaovanao batisa zany hoe le pastera na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy de zao mitafy any Jésus ianao na mitafy any Jesasy ianao na mitafy any Jesoa na Jesu ianao zay ny lalàna zay tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany ka raha vao natao batisa zany ianao de tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany io noveny de tatsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa atao am' Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy de mitafy an'lay Andriamanitra tsy izy ianao Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandranao didifolo tsy izy ny dikan'izay Andriamanitra tsy naafaka anao tamin'ny fahotana fa voamay nampanotanao tsy izy ny dikan'izay satria fa haitsika tsara fa lay didifolo de tsy natao an'ny Amerikana na ny Frantsay na ny Anglisy na ny Sinoa sy ny Malagasy ny La Réunionnais sy ny Mauriciana sy ny tsy haiko tsony tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery any ka raha vao ny hafa firenena mitandrina didifolo de fa lasa nitandrana didifolo zany ny batisanao ihany koa ny dikan'izay zany hoe batisa nampitandrana didifolo anao satria lay Jesosy ny tomponao de mampitandrana didifolo zany hoe de voafaty anao zany dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny elo satria hita amin'ny akanjonao lay didifolo ka rehefa maty anao de io nita'ny Eosoa voalohany ina de ho atsipiny any amin'ny elo anao ho any farihy am'rehetra sy ny solo farany hafaranao izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fananao de manatolo anao ny ambasadeur-ny Eosoa ziada satria ny ambasadeur-ny Eosoa ziada no hoe fa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrana didifolo zany na eo hoe mindana miaraka am'izany Jesosy zany na Jésus na Jesasy fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Eosoa fa rehefa miaraka amin'ny Eosoa anao de afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony aro madio mandrakizay ianareo ka ianareo zay natao batisa atao amin'ny Jesosy mihitsy zany na natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo mihitsy zany de tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany itsonareo mandrakizay tsy ho voavonjy zany tsony ianareo mandrakizay ary tena mahitsy be zany teny zany otsika rehetra tokantrano zany hoe ny teny zany de manambara mihitsy fa zay rehetra natao batisa atao am'izany rafitra didifolo zany taon'io didifolo io ka nitandrana didifolo sy ny lalàna ny Moshe dia avy hatrany ny valiny de mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo io vatanao io zany de mitafy an'io hoe ianao de miaraka amin'ny didifolo sy lalàna Moshe zay zatra falazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao de ianao zatra de mitsangana
ho mpiady amin'Andriamanitra mivatana ianao zany. Ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra mivatana ianao satria mandika an'ilay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara ianao. Mba tsy hahatongavanao azy zany a vono io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Ahosoa zay toriany ziadia. Satria ziadia reo no manalanao amin'io didifolo io a ary tsy mahazo mitandrana intsony ianao satria efa nampianariko lalàna. Efa nampianariko teto fa tsy misy Ahosoa nampitandrana didifolo mihitsy niverenantsika kely le teny. Fa io Ahosoa io mihitsy ny ara dia mahafantatra mihitsy fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Mose ary tsy azo nisorana. Donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary ao vakitsika amin'izay le teny. Satria mbola miditra amin'ny didifolo tsika dia verentsika miditra amin'le hoe io Jesosy io tena tsy maintsy vononao io koa vononao koa io vao mety. Vononao amin'ny batisa ty amin'ny Ahosoa zay toriany ziadia. Satria ny fampianarany ziadia zay mitondra makany amin'ny lanitra ny lanitra dia zay hoe tsy mahazo mitandrana didifolo ntsony fa miala tao ary atao batisa mandravana io mihitsy ianao. Satria ny ravany Ahosoa teo amin'ny azy fijaliana io fa nomeko anao ny antony. Ary manaraka ny Ahosoa ianao rehefa avy eo a fa tsy manaraka ny Jesosy tsony na Jésus na Jizasa fa manaraka ny Ahosoa. Zay am'izay no arahanao zao. Dia atao batisa atao amin'ny Ahosoa ianao. Zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao vao vonjena zany. Ka ho vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra nambarany Ahosoa am'le hoe tsy maintsy Matthieu 5:10 tsisy foana koa ny lalàna na literana teny tolotra ray aza. Matthieu 5:18 vakitsika amin'arany Ahosoa efa nazavaiko daholo moa tony. Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa dia entaniko ohatra dia ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy. Dia mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara amin'izay sary zay. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera ray na tendrontsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Inona le tsy ho foana? Tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny dia aza nisorana ny teny. Tsy ho foana zany io teny io. Deutéronome 4:1-5. Ty zany le tsy ho foana izy Ahosoa hoe tsy misy ho foana ireo lalàna reo na litera ray na tendrontsondra ray aza. Zao le izy. Aza ampianareo ny teny izay didiko anareo. Zany hoe izay niteneny dada Iava zany dia aza nampiana dia aza nisorana. Fa tandreo ny didiny avy Andriamanitra reo izay didiko anareo. Tandreo le didin'Andriamanitra tandrema zay nandinianareo. Ka inona zay teny zay dia zao le teny voasoratra ao hoe natokana ho an'ny tsy azo entina aty Madagasikara ny didifolo sy lalàna Mose, tsy azo entina ny France, tsy azo entina ny Angleterre, tsy azo entina ny Chine, tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Danemark, tsy azo entina ny Islande, tsy azo entina ny Finlande, tsy azo entina ny Espagne sy ny maro samihafa be dia be, tsy azo entina makany. Zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra mantsy araka ny Deutéronome 4:1-2. Zao le voalazan'ny ten'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronome 4:1-2. Ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avy Andriamanitra reo hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehanareo ho lovainy. Io zany le tsy azo ovaina io teny io ary tsy azo anampina io teny io hoe zao didy zao dia hampianarina anareo ary arahanareo izay nasainy avy Andriamanitra reo hampianarina sy arahina. Sady ampianarina zany izy io arorana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay, aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy na ho arahana amin'io teny io dia mazava be any amin'ny tany izay ho alehanareo ho lovany ho alehan'ny zanak'Israely zany. Ka ny toerana nandehanany zanak'Israely ho lovany dia Israel io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany. Israel izy amin'izao tsika miteny zao izany hoe ao Israel irery any no azo tandremana fa tsy azo entina aty Madagasikara zany mihitsy. Tena voarara lalàna tsy azo entina aty Amerika, voarara lalàna tsy azo entina aty France, voarara lalàna tsy azo entina any Angleterre, voarara lalàna tsy azo entina any amin'ny Arabo. Zay tsy azo mihitsy tandremana amin'izany toerana zany fa voarara lalàna. Zany lalàna hoe tsy azo nareo atao no mitandrina an'io.
nefa nyjereo nareo nitandrana daholo de zay lay hoe rehefa nitandrana ianareo de nandika lalàna nefa de rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo a tamin'io didy folo io ianareo de mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy folo sy lalàna Mosè zay le hoe ka natao batisa tamin'io nako miraikitra amin'ny vatanao io zany ka rehefa miraikitra amin'ny vatanao io zany a de miraikitra anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanoty ianao mandrakizay satria nandika lalàna mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna ary le mpanota efa nampianarantsika foana fa hoe ho any amin'ny elo ny mpanota ka ianao zany de tande makany amin'ny elo d'office raha vao maty a na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao zareo mihitsy niara no any amin'ny elo miaraka aminao de leo mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo a na inona grade na inona klasiny a miara mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo ary zay lay hoe ataonareo ona zany ny anaran'io fitafiana io satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy atao ambony tany a afa-tsy tokana reriana de zay nitory an'izao fanafana ny fahotana nitory any Ahosoa ary hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy mazava zany fa efa madio izy matongotondrana zao teny zao fa ianareo rehetrarehetra de efa manoto daholo ka ianareo mifanao batisa an'io a de mifanao batisa amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo nomenareo ny namanareo samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina ny batisa ny fanaovanareo de poizina ho aminareo saminareo ihany zay mahatonga ny hoe mila pite fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny nge manao ihany le izy Exodus 19:3-5 ary Mosè niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no nolazana hoe mitandrana nyty didy folo sy lalàna Mosè ty ireo no sena mitandrana an'io tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy narozany soatra masina voararany lalàna mihitsy mazava-be io teny io e zany tsy misy hoe araky ny eritreritra soratra masina miara mahitsitsika miara mijeritsika miara mamantatritsika fa tsy koa ny hoe zatra nalevalevako taminao fa matoa tsy isy fantatranao zany a satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny e zay ny maro fa ny tena ny ran'Andriamanitra de mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena de ny manalanao mitony rafitra ito satria mamono ireo zavatra ireo satria valazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany de zay de amin'ny 5 hoe ka izany teny zany de vao mandeha ny fitsarana de anao no hita hoe iova mitandrana didy fosy lalàna Mosè anao a mipetaka eo amin'ny hoditra anao de trande mazava mpandika lalàna de tsy maintsy makany amin'ny elo anao efa mazava lalàna hoe ary de seo le tena mpandika lalàna zay o levony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna o tsipeny amin'ny elo ny dikan'izay ne te soliana faharoa toko faharoa andiny varo sy ny fahafolo zao vakitsika aloha le tena Andriamanitra ny bokin'ny Salamo Salamo 147 19-20 ny antony zao fampianarana zao zany de hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'ny Jesosy na Jesoa ianao Jesus jizasinao ianao tsy maintsy miala teo anao fa raha vao maty anao de any amin'ny elo ka tena mifaliry mba amin'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay mifaly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao a faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'Andriamanitra ianao tsara mizay ary mikasika an'le didy fosy lalàna Mosè mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely zava-be mihitsy ny famerenana le teny eto izy any amin'ny Israelianina ihany izy sy zanataranak'i Jakoba no amin'ny Jakoba no nambarany amin'ny ty teny ty ao amin'ny 9 tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy zany hoe tsy natao tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry reny tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lalàna Mosè na nina nefa ianao zay mahita anasy mandrehana io na eny didy fosy lalàna Mosè io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy ianao e nefa nyreny teny reny le hoe tsy azo anapinana tsy azo anisorana de namafisina tao amin'ny Salamo hoe tsy mahazo mahafantatra an'io mihitsy ny hafa firenena tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany tsy fanao zany tena fady mihitsy zany fa io de hoe nomena poiziny ianao ny devolona ndefa an'io a
ka izay no mahatonga ny ziady mbola miantso hatrany ampitondra fivavahana eo maiza manitry tena maiza manitry tena fa hamonjy ny diako a hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy a tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao a fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur ny fanavy any aminay de mitovy daholo eo vonjena ary io fanahy io no vonjeny ziady za tsy hamonjy nofonareo fa ny fananareo zao vonjeko zao a ary metezy ho vonjena am'izay fa jereo ty loza mananotanina mahazo anareo ty jereo ty loza mananotanina mahazo anareo ty ny fivavahana rehetra zao teneniko zao de zay Andriamanitra ndray tomponareo tsy misy mafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo ary ny mpanota makany amin'ny elo de jereo le Andriamanitra ny tomponareo fa reo nge tsisy mavita manotra ny teny io Andriamanitra marina hoe tsy misy zao Andriamanitra marina ampianariko anareo zao hoe iavaly dada malalako a ary Ahosoala zoko malalako zay naniraka izy mianakareo naniraka ana zao za mitoriny marina aminareo de metraka fahantainarana hoe ahoanarany mamarina anao sy mampadio anao ho avy eo tsika araka lalana zao mena fa alohatsika hijerina hoe tsy maintsy miala am'ilay Jesosy koa nao lay Jesosy Jesoa na Jesus jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny tsy naafaka anao tamin'ny fahotana iny mahay azany daholo tsika rehetra eto ambony tany ka hiditsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay Andriamanitra tsy izy ianareo lay Jesosy Jesoa iny a na Jesus jizasy satria nampanotanaareo izy zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Ahosoa ao amin'ny Jaona zay le tena izy Ahosoa le tena izy mbola ampianariko atsika moa zany natonga ny hoe anarany Ahosoa aty nisy nametraka fanonteniany koa zany de zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika fa aro foana fampianarana rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa ary ziady ahy fa miantso no rehetrarehetra resy lahatra fa io raha voatsy atao batisa nareo de vereny amin'ny elo indrindra efenareo zao teny zao miaza mba maty am'izay nareo fa raha nareo maty am'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo de aza miteny hoe zay tsy matahotra elo raha tsy matahotra elo anao a de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème fa matoa mbola mitady an'ireny anao a olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny bevava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny Jaona toko fa 5:17 hovakitsika amin'ny anarany Ahosoa Jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Ahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io Ahosoa no anaran'le teny izy aza manota intsony ozy nefa ny jereo nampianarin'ilay Jesosy anareo na Jésus anareo na jizasy anareo manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady de manota indray de mibebaka rehefa sabotsy lahady satria maninona hony satria hony hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lelo ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota jerevo am'izany ny tena famonoana olona nefa ny lalàna de miteny mihitsy ny ry hoe nge avakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalàna de miteny mihitsy hoe ny mpanota ngeka ho any amin'ny elo ary ny dada iava de niteny mihitsy ny ao Matio a toko fa 5:7 zafady Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lanitrinanitra nefa n'lay Jesosy na Jesosy Jésus jizasy ary mampianatra hoe tsy manenina fa amin'ny maha olombelonao tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra micomprendre an'izany ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy zao ny teneniny Matio 5:48 ko am'izany aoka ho tanteraka ianareo a toy ny fahatanterany rainareo zay ny an-danitra tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lanitrinanitra zany ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto am'ty tany ambony tany planeta antairanareo ty zao hitanareo zao ny voalohany zao tsika aloha ijerikely le teny hoe tanteraka zay motsikaroatsika vetivety aloha zay teny zay voninahitry dada iava de avetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany a tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo ny tsy tanteraka de lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka tena misy mihitsy ny le tanteraka zany araka ny bokyny aiza misy iny dao jerevatsika kely hoe kiariko akely an'izay aloha
Philippiens 3:15 no jerevantsika vitrany jerentsika lizy any fahitatsika lizy koaoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany ka nidikan'io tanteraka io tena hoe parfait tsisy tsiny vakitsika amin'ny teny frantsay indray izy io hoe Philippiens 3:15 ho vakitsika amin'ny anarany Eosoa Philippiens 3:15 voilà nous tous donc qui sommes parfaits vakio tsary hoe nous tous donc qui sommes parfaits isika rehetra zay efa parfait natao hoe parfait de tanteraka ka tena mihitsy zany ny parfait ntika zay atao ny Eosoa ka ianareo milaza fa tsisy zany parfait zany a fanoherana an'Andriamanitra dona eo ataonareo e zay no tonga nam'ny teny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge oaka ho any amin'ny elo satria misy mihitsy le parfait fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait zany na tonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombelona hatramin'izay tsy misy Andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo devoly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay mba tonga saina ho anareo zay tena mitady an'Andriamanitra miverena ty amin'ny Eosoa Eosoa le tena izy de zao tourizy ady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy dikan'izany hoe miala aminy tony zatra tsy matanteraka anao tony toy ny Andriamanitra mampanota anao tony dao vakitsika zay zatra nataony io zanak'Andriamanitra io avetsika indray mandeha indray le izy vakitsika indray eo amin'ny Jaona 9 tsy indrina fanondroany le teny hoe namafisiny Eosoa indronga io teny hoe aza manota intsony io hoe nefa jereo ty Andriamanitra ny tomponao nataony Jesosy Jizasa sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manontany foana hoy fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lady ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana de zany mahatonga azy mitenan'io izy ny tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraika 10 ary rehefa nitraka Eosoa de hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny de tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Eosoa ile vehivavy mantsy eto tratra ny jangatsanga de hoy misy manameloko anao ve de hoy izy ile vehivavy tsisy tsony tompoko de hoy Eosoa taminy za koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao ngeza be mihitsiny de aza manota intsony io izy io mpivoanitsara io soatra ary am'izao sisa izao de aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany de didina am'izay hoe aza manota intsony zay le tena Andriamanitra marina zay lay Andriamanitra tena marina de namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io lay niteny taminao hoe tsy maintsy manota fa io nge micomprendre raha Andriamanitra mahafantatra fa olombely ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana hitatsika mihitsy fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany alika misy famindram-po ve izy nidikan'izany nge vakitsika ny teny Andriamanitra Apokalipsia 2:20 nge vakitsika kely teny Andriamanitra ty Andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo vakitsika hoe 20 Apokalipsia 22 lasa aloha vakiko kely ato azafady raha olona 22 manisy zay Apokalipsia 22:15 izy ty vakitsika rehetrrehetra ho voninahitra tady avasy Eosoa fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tialainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy Andriamanitra ve zany be famindram-po am'zany hevitra zany any ivelany areo izy ny alika koana ny fanao mihitsy lanitra ary ina le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona tsy misy Andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredy ny mpitondra fivavahany zany entiny amonona anao aza mety miditra am'zany fa tena maty am'zany ianao raha vaketsika koa ny Apokalipsia 21:15 Apokalipsia 21:15 mijerevantsika indray mandeha zay le zay 21:27 azafady 21:27 Apokalipsia 21:27 de zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina Apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiaina zay ny zanak'ondry ihany zay any Eosoa ihany ny dikan'izany ka zay le mahasamihafa amin'ny Eosoa
Yahosoa ny teny aza manao teny tsony ary reo ihany mazomitsy any amin'ny lanitry ny lanitra satria maniny le tompo-trano any nge dada Iavay io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fahatanterana ireo zay any amin'ny lanitry ny lanitra rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait ka rehefa tsy parfait anao de tsy mahazo makany ka izy ny tompo-tranoko tsy azo nanaovana betizy zany na belo hoe hiditra any ianao ote ianao za olombelona kely io kiantranao belo be hoe hiditra azy za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany rehefa ndeho any ianao de arao ny lalàna tompo-trano ohatra hoan'ny filoha-pirenena anao de tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay anao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay anao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasipaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général anay de tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoha-pirenena hitanao am'izany hoe misy étape be de be vao tonga any amin'ny filoha-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra ngay velao fa mandeha ho azy io filoha-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety mahatoatra anao nge io e fa zany Andriamanitra zany angaminao mety maty zany mety miala am'izay fahefany ka rehefa ohatra ny teny izy hoe masina vao mahazo makaty de tsy azo nanaovana commentaire koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao mitadiava ny hevitra zay amasina anao manaranao any ziady a zay mitory ny Yahosoa de anaraka ny Yahosoa ianao ny dikan'izay hoentiko makany aminy zay hoe tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Yahosoa zay toriny ziady a vo afaka satria be de be rehefa pisoloky le anarany hoe Yahosoa zao raha mijery eny amin'ny YouTube nareo any any amin'ny Google de efa feno zany anaran'ny Yahosoa zany ao feno ary tsisy izy daholo fa mpampanotana jereo nefa ny soratra masina ny Yahosoa le teny izy zao ampianariko anao zao le Yahosoa teny izy tsy mahay manota zay miaraka aminy ary tena tsy mahay manota intsony tsy manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao ny zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra ra foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy ny izy zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy zay ny fahamasihana sy ny atsararananany ary zany ny qualitény tsy mety manaiky zavatra ratsy izy de ndao raha jerefa atsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly ary zany teny zany Jona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 zay fa namafisina fa tena tsy manotany eo amin'ny Yahosoa Jona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy zay le lalàna zay zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy navita nanaisotra ny io fa tsy Yahosoa ary tsy misy ota intsony ao aminy jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jezus sy ny Jezasinareo nampanotanareo de eritreritra venareo fa voavonjy ny dikan'izao mamandiny tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty am'zany ianao fa aza miditra am'zany verenaigny ely ianao tena izy manatona ny Yahosoa andao atao batesa amin'ny Yahosoa am'zay fa zao rehetra zao nge ny mamely anao andiny 9 fa izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota intsony fa izay rehetra manota de tsy nahita azy na mahalala anazy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota de tsy mahita an'io Andriamanitra io tsy mahalala anazy iza zany io fantatranao io ianao zay milaza fa mpanotatra am'izay tsy hoe koa ianao androany vo miteny zay koa tsy mpanota de mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky ny vomay mampanotanao zany fa nrehetrarehetra mandeha ranontany de mahafantatra fa rehefa mivavaka am'zany Jesosy zany na ny Andriamanitra rehetrarehetra mihitsy de tsy maintsy mpanota daholo porofony zany ny faharatsiana ataonao rehetrarehetra manerana lalaka-lenareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsy akijanonareo zay le vokatsy le Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba te ho afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto ziady ahy tonga eto ziady ahy zandry ny Yahosoa amonjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary rehefa afaka mihitsy ny atao amin'ny Yahosoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa vao vovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo de tsy azonao tao magnatry ny fampianarana io tsy mety mihitsy ny izy ka eto zay ianao de didina mihitsy ny hoe lay Andriamanitra tompoinao hatram'izay nge nampanotanao nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota jereo nge ny tenin'Andriamanitra no andininy fahavalo amin'ny andininy fahavalo jeretsika nge ty mba dinindreo rehetra nge teny any tokantrano dinio nge ty teny ty ary izay manota de avy amin'ny devony satria ny devony manota hatramy voalohany
Batsirivo am'zany badiny mihitsiny izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra o zay soatra masina dia avy any amin'ny devoly daholo reo, de tsy mahatonga saina ve anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'izany sary zany? Ny devoly ange zany ny dadanao e, de tsy mba mieritreritra fe anao hoe ho asoroko ny tenako am'izany sary zany fa ratsy zany sary zany. Fa ny ataonao iny voamenao mamaly foana, tsy misy an'izany rangaha, tsisy mivaky loha am'izany rangaha, ka tsy efenao mihitsy ve zany le devoly raha am'izany hevitra zany? Ianao nge zany le devoly e, ary tokony mailao aminao daholo ao manodidina anao satria ianao zatra efa tenenina fa zay manota de avy amin'ny devoly, de ianao nefa tsy tia asorona am'izany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny. Raha ianao tokony hiteny tena hiala am'izany a, de vao miara teny ianao mihitsy manindry tsy mivaky loha am'le izy, ianao tsy mivaky loha mihitsiny a no midika fa tena tianao ny devoly. Zay ny proof fa dadanao mihitsy ny devoly, kanefa ziady tonga amonjy fa tsy amono, verenao amin'ny ahosoafa aza manao zany hevitra diso zany, tsy tondranao makaiza anie zany hevitra zany. De hoe zareo anao raha manao any hoe devoly ange ny faly be amin'ny hoe, ary ny devoly tsy mba faly manao zatra tsara ho anao fa mpamon'olona na izy, mpamon'olona ane ny devoly e. Nao nge vakitsika ny tena Andriamanitra amin'ny Jaona 1:20 de mba hainao tonga saina, mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io ianao mianatra miavinavina be io a, Jaona 1:20 andininy 7:40 43-44 ndro nge vakitsika teny ty e, ianao tsara ane hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo e. Ianao nge modomeny vola e, fantatro zany fa jereo ny zavatra mahazo anao, fahoriny, tebiteby, ranomaso, tomany, fangirifiriny, sentosento, zany no mahazo anao foana. Korotan-tsaina, zany no mahazo anao foana. De mbola eretanao ve zany sary zany? De zao ny voalazany teny ary, nahoana no tsy Jaona 8:43-44, nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo. Io zao ianao io tsy mahay mihaino ny teny, ty mihitsy ny ianao ty. Ka ianao mba mieritrereta hoe izao ve ny teny mandeha de mbola tsy tonga saina ianao, hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny inge, ty ny valiny zao le izy, ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao, zany ve le teny de tsy mbo tonga saina ianao. Hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly a, de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana, de tsy mety miala faratsiny ianao, de mbola tsy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina. De zao jereo nge ao amin'ny andininy am'izay, ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao, izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha. Misy diso moa zany le tsy pely teny fa mpamon'olona ny dikan'io, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. De devoly mpamono anao ve nipetrahanao? Moty tambatambazy anao fa vonono rehefa avy eo, ho atsipony any amin'ny elo raha tsy maty ny mbola velona, ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao mba tsy ho tonga any amin'ny lantilanta mihitsy anao satria zahatra tsy tiany ianao makany, de ampahorina anao ataony manota ohatra anazy ianao, de mbola tsy tonga saina ve? Mialamy Andriamanitra tsy izy mpampanota anao io, za tena miteny mihitsy e, mba avonjeo reto le fanahy, tenenao zay maheno anahy io e. Efa miara-miasa daholo zao ny lantilanta eto ho mba hamonjena anao io anareo ny ampitan-dranomasina any, tena mba aza manamafy fo e, aza manamafy saina e, efa nony miezaka ny ziady ambasadiakanao soady, nefa miezaka ataoko direct daholo ny émission any, afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet. Zao za zao hitanareo direct amin'ny internet, afaka mandaraka nareo, mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao, mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao, langy anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo. Mbola apiditra langy mandaraka atsika fa mbola efa tsy kelikely aloha. Zany rehetrarehetra zany ange re olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba avonjeo le fanahy, efa miezaka mihitsy raha ny ambasadiakanao sa tena amonjy ny olombelona, tena miezaka, anjaranao koa mba miezaka anao, mba miezaka anao hoe avoty le fananao, aza manaiky vonoiny devoly tsony amin'ny fanaovana ratsy io anao, fa possible mihitsy ny miala amin'ny ratsy, vavolombelona zany ny tenako voalohany. Ary ny zanak'Andriamanitra ato amin'ity fanjakana tya zay efa misy eo amin'ny 2 arivo eo zay hoe ty Madagasikara zany reo, anjaranareo ny ampitan-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay, satria farana ny tantarany fampidirana olona, fampidirana nisany famenona nisany jentinisy, ho ampidirina koa nareo hafa firenena, maiza miditra nareo.
miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe milanareo am' jesosy a ary ny batisanareo nefany de batisa niaraka tamy jesosy jesoa sy jizasy jesus de mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao batisa atao am' jesosy ianao na jesus na jizasa dia jesus zany de zao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo a no mitafy an'io andriamanitra tsy izy mpampanota io de tsy afaky eo mihitsy ianao novinoviny raha vakentsika bokony jaona zafady a galatiana 3:27 moa tiako jevana teo fa lasa valina amin'ny teny de galatiana 3:27 averiko am'izay le izy galatiana 3:27 a vakitsika aminarany Yehosoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Yehosoa de mitafy an'i Yehosoa satria ilay voositra zany Yehosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am' Jesosy ianao a de Jesosy zany nitafianao lay Jesosy mpampanotanao ka rehefa resy lahatra anao fa nampanotanao i Jesosy io a de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vao natao batisa tamy Jesosy ianao a de mitafy an' Jesosy ianao tamy farany tsy mety miano fitafiana io ny any tokony anafanana io de any am' batisa manatona any Yehosoa ndray ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny Yehosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrana didifolo intsony zay vao tena afaka amin'ny fahotana ianao satria be debe ny Yehosoa fa izao a mampanota olo reny ary tsy afaka amin'ny fahotana mbola mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra zay mampandainga sy pisoloky anazy mivandravandra be le diditeo hoe natokana ho any zanak'Israely ny didifolo efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrana didifolo efa mpanota ianao zay ka samy mieritreritra ary mandinika daholo tsiketrehetra zay mandrea indrindra fa ianareo hafa firenena tsy ndriko am'izany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any mba jerevo le tenin'Andriamanitra tena mamonje tena soratra masina io e raha mitodika any amin'ny arabo manokana de zao ny teny manaky ny tenin'ny Mose eo anareo e ao anatin'ny soratra anareo any any amin'ny bokinareo any de misy soratra mihitsiny ao hoe manaiky an'ny Mose nareo silamo aminareo arabo zany jereo zay teny zay dinio zay teny zay ary zany Mose zany nanoratra an'io zanak'Andriamanitra teo hoe Yahosoa io ary zany Yehosoa zany zao torin'izay ady azy hoe afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony zay miaraka aminy zany zao fampianarana izao noho zany a mba hatonga le fitafianao ho tafahala tao le hoe ianao mitandrana didifolo esorina le didifolo zany amy tenanao io ary esorina le Jesosy amy tenanao io na Jesus jizasy Jesoa de tsy maintsy atao batisa ianao zay vao afaka amin'ny fahotanao zay vao afaka teo io Jesosy Jesoa satria any vao afaka io ndao vaketsika eny ao boky ny asan'ny apôstôly a toko 2 andininy 4 asan'ny apôstôly 22:16 vaketsika inaran'ny Yehosoa zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 de ametraka fanontena hoe ianao nga momba olona efa madio no mahatonga anao mba miteny an'izao tena madio mihitsy ary tsy manota intsony ary tsy mahay manota intsony ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy zany ny atao hoe tena olona tena tian'Andriamanitra ary miaraka amin'izany Andriamanitra tena mariny zany asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana mitsoa ny anarany ary ao ka atao batisa ary ao ka ho atao batisa ianao ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanonjanona intsony zay zao ny didy ho anao zany didiny ianao zany tsy hijanona amin'ny toerana intsony tsy araka amin'ny Jesosy na Jesoa io na Jesus na jizasy io didiny ianao tsy hipetraka am'ireo intsony tsy araka am'ireo intsony fa manaona mitsangana mientsoa ny anarany antsoe am'izay anarany Yehosoa fa io le mitondra ny famelan-kely ko anao ary io le manafaka anao amin'ny fahotana ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao zany hoe raha vao tsy antsonao zany anarany Yehosoa de tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao raha vao tsy antsonao zany anarany Yehosoa de tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao de ozy le olo hoe io tsy important zany azotsona zany anarana fa rehefa mino de ampy aza manao an'izany fisainana zany tsy voatsindry ny soratra masina mihitsy jerevantsika iny hoe mino ny Yehosoa de vonjeny ianao sy ny ankoninao jerevantsika asan'ny apôstôly seza angambany izy iny
mba tsy ho sahirantsika amin'le teny vakitsika tsara izy asan'ny apôstôly toko fiaina ambin'ny folo andiny fa ao amin'ny andininy fa telopolo vakitsika asan'ny apôstôly toko fa enina ambin'ny folo de andininy fa telopolo zay ny vakivitsika teo manako andiny fa telopolo mandiniko andiny fa telopolo ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy de ho izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao zay zany efa antanina ianao koa zao mametaka an'izany fantanina zany hoe inona zany no ataoko raha henoko zany teny zany de inona no ataoko de izy roa lahy minoa ny ahosoa tompo tsy maintsy mino anao zany de le inona iahosoa la inona satria io le mahafaka ny fahotana de inona ny toyny de ho vonjena ianao sy ny ankonanao io zany ny azaonao famonjena io iahosoa io le mahatonga anao tsy manota io iahosoa io satria izy no naseho anaisotrany io da ary tsy misy io tao aminy zay tonga ao aminy zany de tsy mahay manota intsony ary matonao mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy zay fotsiny valin'zay ka rehefa mbola sy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao de mpandaingy ianao fa rehefa tonga ao amin'ny iahosoa kosa anao de miteny hoe za tsy mpanota intsony satria tena afaka ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany ntsony ianao no zany ny teny meko atsika etra androany manatona ny iahosoa de andao tao batisa am'izay fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa fa raha maty anao any amin'ny hely foana satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrina didifolo hita eo zany mpanaradian'i jesosy hita eo zany jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao mba tonga zany ho afaka daholy mba ho voasasa mba ho voadio anao de miala daholo zany tsy maintsy atao batisa anao manatona ny eziady zao hitanao zao na to hoe ziady ty hitanao ty ny tenako ty zao na to hoe ambasadorany eo soa ziady mitondra ny teny famonjena lay tena famonjena ho anao ary tadidio fa tsy mitovy amindreo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanota anao foana fa ziady mitarika anao tsy anota intsony tsy mitovy zany zay reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'reo reo mpampanota olo reo to zany hoe enao avy aiza vitatsika eo zany fa mbola tsy miditra am'izany tolotsika ianao mahay ny fampianarana zao ny important de vonjeny fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo zao fotsiny reo mpitondra fivavana reo nge nampanota anao foana ary nitondra nitory andriamanitra mampanota ary nanipy anareo any amin'ny helo raha tonga kosana nitory andriamanitra zay tsy fantatrinareo nefa ny tena tompony ty soratra masiny ty satria zay nytenenina de nampianariko anareo daholy iza zany ny ambasadorany saziady ianao mamariana azy fa raha olombelona mitovy am'reo tahaka anareo eo de lay nampanota anareo foana koa nytoriko tahaka nataon'izy rehetra hatram'izay fa matoa zany nitory an'le tena marina aminareo de nio hoe iza zany za de nio zay fa zao fotsiny teny meko anareo matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramy voalohany vakitsika ny ten'andriamanitra araka ny bokyny jaona 15:3 jaona 15:3 vakitsika amin'ny anarany iahosoa efa madio raha toy ianareo no nyteniko zay nolazaiko taminareo ny olona zay mahazo mivantana n'io teny iahosoa io zany de trandre madio automatika izy rehefa mitondra n'io teny io ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambasadorany iahosoa zay efa nentina taminareo ary zay moa natonga de olona nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zahatra nytoriko ary nanenjika daholo ny olona saingy tonga saina izy ankehitriny efa naheno marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina tonga ny famonjenanao maiza mibebaka maiza manatony n'andriamanitra zany zay moa zany ny teny mazahata anareo zany satria zany iahosoa zany no tena famelan-keloko aminareo de manatona azy am'izay zany no tena mpamela heloko zany ary mpanafaka amin'ny fahotana asan'ny apôstôly disy asan'ny apôstôly toko 7:10
andiny vala amby telopolo ny vaketsika asan'ny apôstôly 15:38 zany vaketsika vetivetika aminareo soa hoe zany ange nytoina famelan-keliko aminareo e fa len'ny torian'ny olona taminareo tsy namela heliko izy sady tsy navitan'izany vao miarynareo nampidiriny tao anatin'ny heliko atao miala atao dika zay asan'ny apôstôly 15:38 dia mihetsoany eo soa am'zay minomboka androany dia vonjeny ianao tena fitiavana zany azariana le fitiavana asan'ny apôstôly 15:38 ore izy zany 13:38 azafady indrindra 13:38 asan'ny apôstôly diso kely toko sy andiny meko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 dia ny 38 am'izay zao ry zao ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana ny famelan-keliko aminareo alefa nytoizana mo izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy sady hafa keliko ianao no tsy mahay manota intsony inona zao no mbola insalasalanao malatona ny ahosoa am'izay ianao zay fa dia mirahasotsika eo taineo soa amarana ny fotoana zany am'izay fampianarana zay ataotsika ariva afaka aza sotra petsaka dadavala iavano ny amin'ny teninao hitondra ny ahatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverinao any aminao ny tanjona am'izao teny zao dadamala iavao dia ny olona hitodika ho any aminao ny olona voavonjy eo amin'ny alalany ahosoa zay nafoy ny ainy nandajaka ny rany ho fanavotana n'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao dadamala iava ho any aminao iahosoa taio ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona satria nampianariko azy teto ny fahamarehana naseoko azy teto ny fahamarehana naseoko azy teto fa ny anaranao tena marina ary netsony ny hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany dia iaiava ary zay anarana zay no nitondra ny famonjena satria rehefa notonoana anarana hoe iahosoa dia tena afaka ny fahotana tokoa zay niaraka taminy ary tena tsy nainanao taintsony sodrapetsaka dadamala iava voninahitra anao mandrakizay dia mamali vavaka mamali antso aonao voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao iahosoa anao mazany vavaka rehetra zany halleloia amen dia mirahasotsika rehetra samy tenao soa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manjaka andria veloma tompo